Izay ny amin'iny fa makasika kosa indray ny ady ataon'ny mpitandro filaminana amin'ny zava-mahadomelona dia teratany Seychellois efatra amby 30 taona no saron'ny polisy misana ny abakabaka sy ny sistany mitondra rongony héroïne ny alahady lasa teo nandridana tamin'ny enora ariva tetsy ny serana piaramanidiny Vato saika ondrana ho an'ny Seychelles izy no saron'ny polisy ary nampiahain'ny polisy ihany koa ny fomba fiasiny ka natao avy hatrany ny fizavana azy. Héroïne ny lanja 700 grama araka izany no tratra teny amina nitra izay fizavana natao izay. Notazin'ny mpitandro ny filaminana ary nentina natao fanadidina teo anivon'ny sampandrarahany polisy pirenena misana ny zava-mahadomelona ilay Seychellois. Andeha ary hojerentsika izay sary izay. Teratany Seychellois efatra amby 30 taona ny saron'ny polisy misana ny abakabaka sy ny sistany nitondra rongony héroïne ny alahady lasa teo tamin'ny enora ariva teny amin'ny seranam-piaramanidiny Vato. Saika ondrana ho an'ny Seychelles izy ny saron'ny polisy. Nampiay amin'ny polisy izy teo amin'ny seranam-piaramanidiny Vato ka nisavainy. Héroïne milanja 700 grama ny hita tao anatin'ny kirarony nandritry ny fizavana. Notazin'ny mpitandro filaminana ary nentina natao fanadihadiana teo anivon'ny sampandrarahany polisy pirenena misava na ny zava-mahadomelona ilay Seychellois. Tao natao fanadihadiana dia nilaza izy fa ny zoma 17 novambra ny tonga teto Madagasikara ary naka rongony tamina afrikanina teto Madagasikara no iraka nampanaovina azy ary avy eo dia entina ny Seychelles ilay héroïne. Nambarany ihany koa fa iraka voalohany nampanaovina azy io ary izao izy saron'ny polisy malagasy izao. Androany nampakarina teo anivon'ny fampanoavana ny raharaha fanondranana rongony héroïne nataona teratany Seychellois.